Eny ary tompoko lasy tompoko vavy mbola faly miarahabatsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary ty ampiandahana dia entaniko foana ianareo hiaboneny chaîne ary asio like ny video azadino ihany koa ny mametraka commentaire raha ohatra ka misy hevitra na sosokevitra tianao omena. Zay ary ny oela tompoko lasy tompoko vavy androany isika iresaka mikasika any mpanakanto na fanaovana zavakanto, fanaovana moziky zany, iresaka artista. Inona tokoa moa ny tena mahatonga ny tanora malagasy lasa mirona mankany amin'ny fanaovana mozika daolo amin'izao ary niakatra mihitsy ny tahany tanora tehanao artista nao tehanao mpanakanto izany. Inona tokoa moa ny lafitsarany fanaovana kanto, inona tokoa moa ny lafitsarany raha ohatra ka lasa artista ny tanora anankiray, ary etsy andanin'izany koa inona no lafiratsiny ny fanaovana mozika. Mialohany hidirantsika amin'ny lafiratsiny ny fanaovana mozika dia hidirantsika aloha ny lafitsarany. Ny lafitsarany manao mozika dia raha ohatra ka malaza ianao dia mampanambola izy ary tena mahazo vola isanandro ary tsy vola kelikely fa tena vola betsaka ary tena vola be tokoa no azo amin'ny fanaovana mozika ary vola be tokoa ny azo raha ohatra ka artista anankiray no malaza. Tsy vitan'izany ihany koa ny fanaovana mozika dia ahitana tany betsaka nefa tsy misy dépense ary tsy misy vola ao am-posinao no miala fa mahita tany ary ny tany rehetrarehetra dia voatetinao daolo amin'ny fomba moramora raha ohatra ka malaza ianao. Na eto Madagasikara izany na any ivelany dia hitanao tsara ary mora aminao ny ahita zany raha ohatra ka malaza ianao amin'ny sehatra mozika. Tsy vitan'izany ihany koa dia tsy mijaly ianao amin'ny resaka sakafo fa mihinana zavatra matsiro foana isanandro ary raha ohatra ka mihinana ro mazava ianao dia fialamboly izay any amin'ny mpanakanto malaza, satria ireny organisateur ireny dia matetika mampiadana ny artista izay alainy ka izany no mahatonga artista tsy mba mihinana zavatra ratsy fa mihinana menaka foana isanandro nefa tsy vola avy ao am-posinao no miala fa ny vola ny organisateur. Inona tokoa moa ny zavatra tsara mohatran'izany? Ny sakafo izay hoaninao, ny sakafo izay tianao hoanina nefa eo daolo tsy ny vola ao am-posinao no miala, fahasambarana tokoa ne izany. Zavatra ohatrohatran'ireny zany ny lafitsara ny fanaovana artista ary ny lafitsara ny artista anankiray rehefa malaza, fa ny lafiratsiny artista kosa ndeha hojerevantsika, ndeha holazaintsika. Inona ny lafiratsiny artista anankiray rehefa malaza, inona no lafiratsiny fanaovana mozika raha ohatra ka mahazo izany laza zany ianao. Ny lafiratsiny fanaovana kanto sy ny lafiratsiny artista anankiray rehefa malaza dia matetika ireny artista malaza ireny tsy mba miadana eo anilan'ny olotiny ary tsy manana fotoana zay mba ilaniny amin'ny vady aman-janany fa miasa mandeha lava izy hany ka tsy manam-potoana hoan'ny olotiny sy ny zanany. Nefa mba tena ilaina ny mandany fotoana amin'ny olotina ary mba tena ilaina ny mandany fotoana amin'ny zanaka, nefa ireny fotoana ireny dia vidiny mpanakanto malaza lafo ary tsy manana ireny fotoana iny izy ka malahelo ihany izy ary misy fiantraikany amin'ny sainy sy ny fony izany. Ary ny mpanakanto malaza dia tsarovo olombelona ihany ireo indraindray dia resy ny fakapanahy, nefa ireny artista malaza ireny dia be de be ny olona manatona izy ireo, ao ny mikoty, ao ny miteny hoe hanampy nefa izy mba manana olotiny izay tsy eo anilany hanika tratra ny fakapanahy satria olombelona izy. Na lehilahy zany na vehivavy dia tratrany izany trangan-javatra izany satria maro amin'ireo olona izay miresaka aminy no tiany amin'ny maha olombelona azy ary mambabo azy ka mora tratrany izany fakapanahy izany. Na ianao miheno io aza dia mba misy olona mambabo anao, misy olona tena tianao nefa tsy hainao hoe inona ny tokony atao mba hankekezanao iny olona iny, nefa na manambady aza ianao dia tratrany izany trangan-javatra izany. Ny artista malaza nefa dia nireny olona ireny no manatona azy hanika mora aminy ny tratrany izany fakapanahy izany. Sahala amin'ilay efa nilazaiko tary ampiandahana tary. Ny manarakin'izany ihany koa dia ny artista malaza
matetika miaina ao anatin'ny risika foana isanandro satria miasa mandeha lava ary rehefa mandeha dia na amina tobila na amin'ny zavatra hafa ohatrohatran'izany nefa mandeha tsy fantatra izay zavatra mety hitranga eny anilanilany lalana eny. Izany dia midika fa ratsy ho an'ny artista izany zavatra izany satria ny lalana tsy hay zay mety hiseho, ny ampitso mbola tsy fantatra zay mety hivoaka. Etsy andanin'izany ihany koa dia tsy ny olona rehetrarehetra no mankafy iny artista anankiray malaza iny ary maro no tafintohina noho ny sanganasa izay avoakany, ka mijaly ny artista rehefa mandendeha eny amin'ny fiarahamonina eny satria tsy fantany izay mankahala azy, ka misy mahasahy mamono azy avy hatrany, misy mahasahy mamira antsy azy ihany koa. Raha tsorina mazava izany dia ny artista dia matetika miaina mitebiteby foana isanandro ary miaina amin'izany tsy filaminana izany indrindraindrindra mo ny aratsaina. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy, ino mo nahazontsika ambara mikasika ny fanaovana mozika indrindra ho an'izay te ho lasa mpanakanto malaza. Na zany na tsy zany nefa dia ny zavadrehetra eto ambonin'ny tany dia samy manana ny lafitsarany ary samy manana ny lafiratsiny ihany koa dia tsy atao sakana hanao ny zavatra anankiray eto ambonin'ny tany izany, ninona ataonao dia misy risika foana amina fiainana, na inona izany na inona izany. Koa dia anjarantsika rehetrarehetra no misafidy zay zavatra tiantsika atao ary misafidy zay zavatra fantansika sy voafehintsika. Koa mankasitraka antsika rehetra na vita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana ihany koa dia mbola manintana foana zaho anareo mba hiabone ny chaîne atsika ary asio like ny video, apetraho ny commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra tianao ampitaina na misy zavatra hafa tianao aroso ao amina commentaire malalaka ny commentaire. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay, gaby oye, ciao ciao.